atolotry ny radio vaovao masoanareo anio ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Jesoa Irery Ihany. Dia ampeny ny miaramila fahamarinana Edouard Miaranjatovo. Reto avy ireo hanomehana ny tantara. Ny miaramila fahamarinana ny Edouard Miaranjatovo, Zolniaina Rakotarvelo, Dina Nicole Raharso, Andrianina Rakotarvelo, Diana Tsanta Rakotarvelo, Fanantenana, Nirina, Nianja, Ravaka ary miaramila no finidin'i Kristy Tahiry Andriamanantena. Filipo, ohatrinona ihany ho ilay fitambaran'ilay tsodranotsika teo e? Ohatrin'ny io amin'ny telo etsy ilay izy raha ny saiko teo aloha. Nen'ilay olona koa nga 5,000 mba nataony 2,000. Tokony 2 alina mitambatra daholo izao no nataon'ny olona. Za ve tsy vetivetika kely dia lany. Amin'ny herinandro zao zany dia efa tsisy tsony raha hoe fidanana fitaovana. Hita ho sady mba tokony vidy vilia bakoly, kaopy bakoly, sotro bakoly ve misy sa tsisy? Vilia plastika ny azonao amin'izany telo etsy zany. Nefa n'izao za zao tamin'ny vao mbola tsy vita ny mariazintsika dia nieritreritra hoe ny tranontsika izao asiana seza salon tsara be dia asiana ilay fitaratra ngeda be mahita ny vatako iray manontolo ireny dia inona koa re izany dia mividy vera. Ay moa ilay nameniny togrety efa vera daholo ilay hoe kadoko. Mahasositra koa ilay olona. Za zao manana vera kasaiko hovidiana nefa ny azy ilay vera kely bobaka be ny nataony. Ohatran'ilay vera mpandraisana ireny ve io? Tsy vera mpandraisana fa ilay tsisy sary mihitsy e. Dia ahoana re izany ny anaovana an'izay telo etsy izay e? Ny azo tsy mahazo aleritreretiko mihitsy zaniko. Ny azo tômôbila mba tiako entina, mba manana orinasa. Dia ahoana marina ary izany ny atao mba hananantsika vola e. Ngaty fiainan'ity mety raha tsy misy vola. Dia inona no hevitra? Hitako ny hevitra. Ahoana? Aleo makany amin'ny dada fa izy izao mety mahalala ny tokony atao. Ay, dia andao izany rehefa avy misakafo dia tonga dia hoaniko. Vola fitady nge? Zay zaniko. Dia izay ilay izy ry dada. Tena tsara tokoa zany eritreritra reo zany rakizy Sady izay ngery dada, raha vao tanteraka eo izany faniriana izany dia tonga koa dada dia mahazo ampahany amin'ny fiadanana sy ny fahasambaranay. Ka ny rina dia ho tanteraka somatsara izy tsy ho azo tsamponako. Ka izay mihitsy ho Dia inona izany ilay atao? Ay, zao ny atao ary. Mila makany amin'ireo tangalamena aloha. Satria izy ireo ihany mantsy no afaka mampafantatra izay zavatra rehetra tokony atao mahakasika an'izany. Isika ihany koa mila manaja azy ireo satria izy ireo no olona tsongonolombola eto amin'ny tanàna. Sady efa Ary ela maso mandidy netezana. ihany koa. ka roviana ho antsika ary ny tokony akany. Ka nahandroany aza eny makany tsy maninona mihitsy e. Vao miary Aleo tsy mety. mangatakandro e. Sa ahoana ry Lipo? Sady makianankarena. Dia ahoana vonona zany nareo roa androany tonga dia hoantsika? Kefy izay mihitsy izao ny aton-dita tiako. Raikitra zany e. Ka aloha ary hiomana kely dia andeha avy hatrany sika e. Nakarena ihany tsika ry Filipo rehefa kelikely eo. Andao ary, ndao amin'izay anaikitsika telo mianaka. Vetivety kosa dada dia vonona. Sy gaely zany e. Zavatra nandamina kely fotsiny dia anainga avy hatransika. Dia Dao dada ary ihany fariva ihany ny mitondra andro. ny resaka. Hoentiko fotsiny resaka dia avy eo nareo no miresaka aminy eo ka.
aody raondrina mandrosinareo e ngiarasona marina mandrosinareo telo mianaka manahoana iza moa izy no Filipo zanako toko ohatra tsy dia hitakitako tokoa mantsiny ty zanako lahy ty zay tsy natadiavako azy dia izany dia vadiny izy no vadiny Rozy ny anarany madame Rose dia faly mahafantatra anareo mivady zany voaingana ny nataondra raha voaingana mihitsy Vao vao avy tamin'ny natao herin'ny mariazy sabotsy. izy ireo eno ka mipetrapetra aloha ry izy telo mianaka atao amina moa tsy misy seza fa io seza baolio no hipetrahany petrapetraha eo e azo toerana tokoa moa zany tro makasitraka indrindra sisy olana io ka etsika fa isanao zao Filipo mila isorina aloha na izany arany kapy oe Azafady. marina zany Mhm. ty bakirarony Filipo rovotra eny tokoa rakizy rovotra marina zany bakirarinao zany anaka bakiraro koa moa zany nongotana. tsy maninona fa sao de le parasy zao ny atahorako fa tsy maninona ka eno ka ina natao anareo telo mianaka iano raondrina zay Zao mihitsy dada. no nahatongavanay aty tsy zany mantsy fa fa manana ahoanahoana vaovao ho ambara aminao reto zanako reto eno teny azoko tonga teo lazao ihany ry dada fa nareo ka telo mo tsy ihany fa olon-dehibe kosinareo vady aleo ngamba nareo mivady no miresaka azy am'izay fa am'izay mba azony tsara ny resaka zany mihitsy sady mba mandray andraikitra koa fa zany efa manatokantrano zany angerakizy eno ka eto ary zato teninareo e teneny Filipo lazao izany loatana miady hevitrery izy inona mivady reny fa tonga de lazao atahoranareo rakizy lazao rehefa tsy maninona iarahantsika mitady vahaolana io teneny hoe aleo tenenako azy ary ka tsy zany ndre raondrina fa arak'ilay voalazany dada teo hoe vao tamin'ny herin'ny sabotsy ny rahanay roa ny vita dia mieritreritra no avy mba manana ny faniriana hoe i Filipo zao hoe te hitondra tômôbila dia te hividy sarety hividy omby hividy tanimbary maromaro satria mikasa ny hiteraka maromaro ahy mantsy dia mba mena tanimbary karazany maro avy ny Zay mihitsy le izy. dia za konkoa zany ao an-trano mba te hividy fandriana maromaro vilany maromaro sotro maromaro mba te hanana ny ampy re faniriana tsara daholo zany fa zao aloha ry izy mivady raha ny marina mantsy tokony misy fombafomba tsy maintsy narahana atao anatin'ny fanatanterahana ny fanambadiana gaga mihitsy any tsy mba nilazanao an'izany raha saonina noho izany tsy maintsy alana fatotra aloha ianareo amin'izany ka izao no atao mbola amin'ny alamady moa zany tsika vao afaka manao zavatra nefa ny alamady io tsy dia hoe mbola ho ela akory fa efa afaka fotoana foy dia iroso ao anatin'izay alamady izay isika ka mila ondry fotsy sy mainty fotsy ray dia mainty dia ray mainty ray tsy mety vera misy pentipentina kely tonga dia mainty ka tsy mety aiza le izy Filipo no ahita ondro mainty be dia be azo atao ngeny hoe rasonina io ola mijanona tia tanàna afaka mampividy azy ianareo ary amin'ry ngaratrimo zao rasonina misy ondry maintimainty dia ary amin'ry madame izy eo i bozafy bozafy firy taona le izy sa rehefa hoe ka maitsy tsy misy fotsy hoe zao taona na zao taona fa rehefa ondry lehibe fotsiny zay ny ilainy dia hoentinareo mivady io anaovana sorona ho anareo mivady zany ho fanalana faditra dia afakota izany vao vita zay dia akoatr'izay dia ny misy koa moa zany ny hoe mijery vola tsy vaky ianareo mitondra vola tsy vaky zany ao anatin'izay dia ny toaka mila toaka ilaina zay toaka izay dia eny tenenina ko any ngarasoany eny ihany ny zavatra mety ilaina ho fanampin'izany rehetrarehetra zany ny amin'io moa zany mazava ho azy tsy maintsy eo daholo ny ireo olona rehetra zay ataontsika hoe
fokon'olona eto an-tanàna zany ny inty izy teo ireo mpiandro doany sy ny sisa tsy maintsy manatrika an'io fotoana io a dia efa homanina ihany koa zany izay mba mety hoe fankasitrahana azy ireo amin'le fotoanan'le hoe sorona io ia amin'ny fotoana izay analana ny alafatotra zany kay raha be kay tia tsy manaraka ny fomba fanao tiako tena tsy mety io ka tsy mety io raha sonina nge mahalala an'izany fa dia minimikipy indraindray mantsy io manaonao foana io foana nge ny mahatonga ny fahavoazana ry ngarasoniny aiza koa ngaraondrinany dia hoe mody fanina tsy mody fanina fa efa nieritreritra ny amin'izay mihitsy ka tandremana tsara ihany amin'ny manaraka zay ary fa dia omendalana telo mianaka amin'ny fanomanana rehetrarehetra hitako ny izany zay ondro zay zao tena mbola raharaha be ka efa niteneniko teo ny ahitana anazy tonga dia manantona fotsiny nareo fa inoko fa tsy sarotana mihitsy ry baozafy sy ny sisy ay andao ary saotra betsaka raha ondrino ndao ary izy telo mianako ndao ary Tovy mafimafy hitako jerery razoky reo ohatry ny talatala zany ny pozy rehefa vavy riny menamena be maso zany teneniny zany mandroso eto alolo eto anareo mivady eto alolo aiza matahotra sy rozy a tsy mampatahotra be daholo le olona zany zany ao azy zao tonga dia vonony retondry reto eo manatony eto akaketo anareo mivady manatony eto akaketo eto aza koa eto zay alatsaka aloha ny ranty ondry maintimainty ity dia ao afafy ohatry zao atao aminareo mivady ohatry zao zay tonga dia ty amitario hosorana daholo koa ny akanjo indry zareo zanadrano hosory daholo ny akanjo hosory daholo koa ny hatrany amin'ny tapadohany zareo zanadrano rehetra lozy ty ay raharaha be ohatry zao ny atao zay vita dia tapitra somary misotro kely amin'reto ianareo amin'io raha mivelona be io ve inona azy zany matahotahotra zany fa ianareo ve tia hita fitahina sa tia azoziny sotro filipo sotro fatahanankarentsika ataovy zay ratsy vita ia dia miakatra amin'iny tension ny tanana ivady somary atitirakely ohatry zao maharary be ny tapikandrony mbola didina koa ve aloha ny Filipy any lela hoe somary avoaka kely didina koa ve lela inona mampatahotra moramora eno dia mirariso rizy mivady ho afaka daholo ny loza rehetrarehetra fa dia ho feno fitahiana ny fiainanareo raha zany ny Filipo mbola tsy manan-karentsika dia fahatanjoka be mangety fezibely lela zay ary fa dia mirariso indrindra ho anareo mivady vita ny fotoanandroany mankasitrikatrina ry ngaraondrino tsisy fisaorana rery ngarasona zanaka raha manany reo samytsika mianakavy eto tanàna ihany ko raha ohatra ka moa mbola misy ny zavatra zay tsy maintsy ilananao dia tsy maintsy mandalo aty ihany zay ka tsy maintsy mandalo aty mihitsy ianareo ka eny indrindra hoa dia anakarena ihany zany tsika ry Filipoko vita le sorona ho tanteraka ihany le nofinofy dia zao rehefa mividy tomobile dia za eo amin'ny devant sy tsy olan'izany rehefa zavotsy ny sofera dia efa mety fa ianao ve loha mahay misofera manana anina inona moa le karatra kely ilain'ny sofera
Bisikileta ary ve antsika de reny tsy ho ay? Ka efa manana an'le karatra kely veo a, le permis. Azo io foana zany rehefa tonga le izy Sady tsika nga makany Antananarivo, Antananarivo ihany misavany ireny. Aty tonga de mandeha fotsiny tsisy an'izany. ka zay ne ho ay. Fa nazanona tsy zany aza aloha nampatahotra le vehivavy tamin'ny maraina iny a. Le razoky anankiray iny ohatrany hoe ambony mihitsy le paoziny ka. Le vehivavy teo ny mena be mihitsy ny masony sady mivandravandra Sady ohatrany miogaoga tsy hay zany sela zay. Tena ratsy fitadiavam-bola iny nitsokana andosto ka mariny. De roviana zany tsika nividy an'le tômôbila. Vola ary tsisy kolokoroviana roviana. Kefa hoe anakarena amin'izay tsika ko mety raha alina anie zao de apetraky raondrinao ambaravarana vidina tômôbila avy any amin'izay nangalany azy le nanaovana sorona. Reto tamin'reto avitra sy mindry Filipo, mbola misy ve le ambina kafe tao? Ie tokony mbola nisy ambiny kely eo a. Ay, de homany eo zany aloha omena azy fa nda andeha hamoy trano a. Ie ary ndana aloha voay fa efa ela be izy zany nandondona tao. Tonga soa nareo ry Kalamino, manahoana nareo? Manahoana Rozy a? Manahoana anky izao tokantrano vao zao? Tena mahafinaritra be ohatran'ny nareo sy avitra taloha. Mandroso le sy riavitra. Salama tsara nareo ato e. Salama be, sady mbola misy kafe ao. Zany. Mandroso aty ambony e. Ary soa ary ny kafe aloha e. Riavitra gaba misotro kafe fa za tsy misotro kafe ko. Nareo koa de mihafahafa be. Filipo, etiky malala le kafe a. Ay, sy manao anareo e. Reto ny kafe aloha raha hoe Manahoana, Filipo? mavovo antononareo. Sotra betsaka ry De inona ny vaovao anareo roa e? Manahoana koa ny anareo ny tokantrano? Asa, fahasoavan'ny tompo e vaovao isa-maraina. Ay moa kiala ihany ty le mivavaka beko. Ny anay koa fahasoavana be. Zany tsara be zany. Ino avy zany fahasoavana zany zareo? Tsy atao amason'olona, aza mbola lazalazaina aloha fa nareo ny tenenina hoe hividy tômôbila zay sy Filipo. Ie de mety hoe hividy tambary, sarety, omby. Tsara kosa zany misaotra an'Andriamanitra. Ao fa hoentina mibavaka e. Le izy nge na tsy entina mibavaka azy efa vita mihitsy e, efa hany, efa vonona mihitsy fa miandry an'le vola higadiny eto an-tanàna. Eny e, Andriamanitra any mahatateraka an'izany araka ny sitrapony e. Fa zay na metrana azy amin'Andriamanitra. Ndry manao an'izany. Raha ondrina ny tena adikile. Raondrinisy zany bavy a? Raha ondrina tangalamena eto an-tanànako nareo koa ohatrany tsy avy eto an-tanàna. Maninona? Le fandanandry dada to be, tadidiny lala ny tantaraindry dada. Tena kany ve nareo? Odry, tena kay manasoa olona reo a. Tsika foana hatramin'izay riavitra ny tsy mba nakany a. Za vao nanambady an'ny Filipo io de nilazany dada saonina hoe raha ondrina aza misaraka aminy ozy izy. Sady ny fombafomba efa vita. Ondry fotsy a de ondry mainty zay ihany ny entinay tany. Manaraka anay ny vola makarena rehefa avy eo. Ny zazakely mbola etsy an-daniny. Ory bavy a? Ambakain'olona fotsiny nareo? Tsy sitrapon'Andriamanitra zany e. Hitako. Tsy misy idiran'Andriamanitra ankizy zany ry mino a. Nare koa de votom-pinoana be sala amin'inona. Andray, tsisy idiran'Andriamanitra ahoana ki? Ny fiainantsika rehetra eto ambonin'ny tany ane ka an'Andriamanitra avokoa e. Raha mitendry hoe tsisy idirana de raha tsy omeny rivotra ary zany de ahoana? Rivotra efa maimaimpony io ko ameny sy tsy ameny ahoana e. Mba manaraha ho any zavatra ataon'ny olona rehetra eto an-tanàna. Malahelo milaza aminao. Ambaran'ny soratra masina ary hoe aiza manaraka amin'ny fanao zao tontolo zao ko. Miova amin'ny fanavaozana ny saina hahafantaranareo sitrapon'Andriamanitra. De tsy mitovy amin'le lazain'ny
tangalamena mihitsy izany lazain'Andriamanitra raha izany ko, nefa io ny ray aman-dreny be hitany maso eto an-tanàna, hitaty aiza indray, solo-tenan'Andriamanitra anie io e. Tsy marina izany e, soro-tenan'Andriamanitra izany. Zaho aloha ry zavady a, raha hoe hitoriteny sy tarika anay anaraka ny finoanareo aloha ny alehanareo aty a, efa manana finoana koa zay ka aleo ngamba samy manaja ny finoana e. Marina mihitsy izany tenin'ny Filipo izany, inona tokoa aloha ny tena atondehanareo fa aleo aloha hijanona eo mihitsy ny indresaka iny fa samy mitady izay mahaso ny tokantranony io. Inona ny vaovao? Tsy dia misy vaovao fa avy nandalo nitsidika ny dada sy mamy izay dia mba mivily kely tato aminareo e. Ay, misaotra betsaka, manahoana zareo ao? I mama salama tsara fa dada no ohatran'ny manao tsy dia metimety izay e. Zay raha hoaly nolazaiko. Dia efa mba nametrahana fanafody? Ie ka sady efa nitondram-bavaka anazy tao ary zaiko. Indray ilay vavaka. Ay! Aleo aloha izay angatadalana e, mandram-peona indray aloha fa mbola somary maimaiky koa izay. Odry, ay izany tsy sakafonareo? Aleo zokony hanoriana ry zareo e, mbola somary maimaiky koa manko izay e. Eny ary, mampamangy any amin'ny ankizy kely e. Tonga mahafinaritra ery izy izany. Ohatran'ny ray mihitsy ange jereo ty anankiray ty e. Firy kilao ankizy ty? I kanto iny amindry iny a, kanto ohatran'ny narefirefy kely fa 2 kilao sasany, fa i ranto 3 kilao mahery kely. Jereny eny edaly antsay e. 5 kilao maherika izany netiko nandehandeha teniko. Tena ngeza marina tokoa izy da zany e. Noho ny fahasavan'Andriamanitra ihany matoy izao antsika e. Hitanareo amin'izao fa mahomby ny ampanjaka. Raha tsy nisy an'ilay ondro fotsy sy ondro mainty zao tsy nahazo an'izy dahakely reto izay. Nahazo ary mety 2 kilao aby ireo. Ie, na hoe iray ihany no azo, fa nambina mihitsy no antsika. Raha zanareo reto mba mitady ondro fotsy sy ondro mainty izay fotsiny angeny atao tsisy mandovoly e. Mahafinaritra rangahy io tangalamenantsika eto tanàna io Tsy mba tia vola fa dia izay tokony atao sorona ihany ny atao. Ampy anay fahasavan'Andriamanitra. Ireo ny zaza efa nomeny anay, ireo ny fananana izay fantany hoe mahasoa anay. Ianao arany tamin'iny le mitady vola taty hoe hikarakarana ny fianaran'izy dako. Izao ry izy mivady a. Fantatra ireo moa fa mpanompo sampy anie tsy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Nga izay manompo sampy. Ka efa anisan'ny fanompoto sampy ange izao zavatra ataonareo izao e. Diso nareo, tsy mivavaka amin'ny hazo hoe tsy mivavaka amin'ny vato. Fifampidiniana natao amin'ny tangalamena. Ary sorona ho an'Andriamanitra avy indrindra ange no atao e. Ka sorona ange efa vitan'i Jesosy e. Dia tsy ampy izany nataony mahatombo mbola mitady indray izy ko. Ranto, aiza ny goteako tany amin'inona ataony lahy? Iza mandrebareba rangahy, eo mbola latabatra io ilay izy fa tsy. Ve, tsy hitako hoe ndao hiaraka hivoaka hividy gotentsika sy lahy aingana. Izay rangahy tsy matikanina, izay mbola maika anao jeu zao. Ishi, mijanona eo koa izany. Neny! Ranto iny neny! Inona netiny neny ho anay? Odry, asaika andeha hivoaka aiza indry? Ranto tsy mety mivoaka miaraka mividy gote aminahy dia mandeha irery ako. Andao miverina fa efa nitondrany neny gote e. Gâteau? Andao miverina. Gâteau eo amin'ilay nitenenindry iny. Dia natao neny alengeda be.
Nataoko ngeza tsara mihitsy. Nga rehefa mividy zavatra kely zany. Hita hoa. Dia goûter pizza atao pizza. Dia andao ary aloha mody. Aza mandehandeha irery an'izany fa ny mpialina nge zao betsaka e. Mahita ndry manao an'iny jean tsara tarehy iny indray ny ankizy dia be fialonana be eo. Neny a, aresy dady. Tsy Izy mantsy nafarako an'ilay PlayStation-ako iny. Ary izay zany nataraika azy. Efa io ariana tam'io izy ka hijery zavatra kely aho izy dia nividiany tamin'ny ino ohatran'ny baoritra iny asa na inona za koa tsy nanontanyko samy variana za mividy kiraro. Or Filipo nentinao ve hono zany kilalao an'ny ranto zany? Eka, ino mihitsy nge nataraikiraiky anatany? Andray dady, izy ve hivitanana dada PlayStation dia izay tsy hivitanana zavatra hafa. Fa Hendry inona no tiandry vidiana? Hivitanana telefona. Fa ino toka efa misy telefona? Ka efa zavatra hafa indray zao malaza fa tsy reny intsony. Fa ngako ny telefona miovaovy. Dia inona indray zany no vidiana? Aleo indray aloha zany rehefa miverina rapitsoka. Fa ohatrina ny vidin'izany vaovao zany zao? Tsy haiko. Dia noho ny fahasoavana izay azontsika tany amin'ny tangalamena rak'izy ny nahatonga an'izao mariny. Raha ny asan'ny dadanareo anie ka tena tsy tokony manana an'izao rehetra izao tsika e. Fa hono ary Filipo, izy dareto tokoa ve tsy tokony hoentina any aloha atao ohatran'ilay nanaovany antsika e. Le andidiana kely ny lela, ny andrina sy ny sisa. Tokony efa lana fatotra mihitsy zao reko. Na koa zao zany. Marary kely fotsiny fa miafy. Dia avy eo manam-bola be. Zany anie no nananaizy dadanareo vola ohatran'izao e. Raha tsy nanao an'izany ange misy hividianana an'ireny zavatra rehetrarehetra takianareo ireny. Didiana lela ahoana koa? Andidiana kely andrarahana fahasoavana. Ary ndana aloha angalao sakafo izay e. Io le gâteau io, zarao anankiroa. Zarao efatra fa mba hihinana koa izay. Dia alefa misakafo nefa reraka be sady noana ka. Ndana ranto makavilia. Kanto sy ranto. Ary toa maika be nareo ody. Zay ky mbola maika ody fa jereo rehefa katady ho avy ny orana koa. Ranto. Andraso akia. Andraso lo kanto Ery kanto aiza vela hisongina antsika eo reo. Maty aty tsika ilatsaha mivaratra eo. Zay aloha mbola maika be fa le zay andeha babay. Amin'ny manaraka indray aloha rangavatsy. Maika be kiry zareo fa maninona nareo tsy mety miara aminalao aminay intsony e. Raha tsy andrana ihany nareo dia ty ary mofo raha inona nareo e. Fa hono ahe, nareo dao ohatran'ny be fadifady be izany e. Ka izany na sy ny dadanay sy mamanay atao dia tsy maintsy arahanay e. Nareo zao ohatra tsy mihinana kisoa, tsy mihinana natsinaha. Dia tsy mihinana sakamalaho. Dia tongolo gasy koa tsy hoanay dia voanjobory. Dia maninona nefa e? Izay mifady hanina kely ireny fotsiny vidy. Zao sa izay manan-karena. Sady zaza vao nahazo PlayStation tamin'iny herinandro iny. Noho izany fivadiana sakafo kely teneninareo izany. Hita ho ako. Raha azoko tsara izany dia manompo sampy izany nareo. Manompo sampy ndry ahoana koa tsy manompo sampy izay fa mangataka fitahiana. Ie sady tena mandaitra le izy Zao izy da tena mampalahelo anahy nareo. Tsisy dikany daholo anie ireny arena hita maso ireny e. Indrindra moa fa raha azo tamin'ny fanompo-tsampy. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany e. Zao e. Andriamanitra rery ihany izy rery ihany no tena fiainana. Fa raha hikatsaka an'izao fiainana hita maso izao tsika, trano, tômôbila, azonareo daholo izay ilainareo rehetra, mandalo fotsiny anie ireny e. Ho kila semaine ihany fotsiny ireny.
Fa ilay fiainana tsy hitantsika, tsy hita maso dia ireny no tena maritra mandrakizay. Dia Jesosy Kristy ihany koa, izy mihitsy ilay fiainana, dia izy no afaka mitondra fiainana ho antsika. Ny nareo koa tsy nofinofo be izany. Sady izay koa nge izao miadana e, sady Andriamanitra koa nge tiany raha miadana izay e, inona moa ny olana? Eny e, Andriamanitra aloha tsy niteny hoe afaka tsy miadana e. Ao amin'ny mpitoron-teny ary izy miteny hoe mandehana hozy izy ry zatovo a, mandehana amin'izay sitraky ny fonao izay jereny masonao, fa hozy izy kosa nefa hoe aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Mbola andalo ny fitsarana ny antsika rehetra e. Ka oka izay izany resaka izany fa aleo izay hody amin'izay sady bediny dadanay sy mamanay eto koa izay raha ohatra mbola miresaka aminareo momba n'izany fivavahanareo izany. Izay nareo fa lasa izay, ndao ranta. Veloma ry izy menadary a, amin'ny manaraka indray antsika mifankahita. Ory Filipo a, za zany efa 4 minitra izay ny tonga teo a, zany ianao raha mitodika mihitsiny, fa inona ny ao ambany aho e? Ka ohatra misy tsy milamina ao ampiasanao e. Fa inona ny tsy milamina? Ka tsy voaingana ve tsika ny nanao sorona mikasika an'ilay asanao e? Le hoe hiakatra sefo. Ka izay mihitsy nge ny manahirana ny saiko eto e. Alefa ny vola, alefa koa ny akoho, ny ondry, fa mbola misy manahirana foana ihany e. Dia sanatria hoe tsy mandaitra ve ny sorona izay natao tany amin'ny tangalamena? Fa inona nefa ilay zavatra nitrangy e? Misy mikorotana ahoana? Ka misy an'ity taratasy ty e. Iny, vakio. Eo e. Taratasy fampitandremana izany ty eo. Sahy indrindra. Dia ahoana natao amin'ity? Sao dia hoe kely koa ho le akoho lamena naterintsika tamin'iny dia tsy ampy. Sao dia mbola ondro mainty sy ondro fotsy ihany ny mety. Maninona raha makany amin'ny dada aloha dia anontaniana indray izy izay tokony atao e. Hatramin'izay ny fiarahana tamin'ny tangalamena mety foanako izao vao hoe tsy hety fa misy zavatra tsy mampety azy eo. Leo Pesary Roza, ohatra ny lasa fangalalana rena fotsiny ny endry tangalamena. Fangalararena ahoana kosa e? Tsika ary maka-rena any ko reto fananantsika reto ange avy any amin'izareo daholo e. Ekeko izany e. Fa rehefa tena tonga tokoa ilay izy ankehitriny ohatrany misy zavatra manahirana saina ihany koa. Dia ahoana ary izany ny atao ozy ianao? Ka izay mihitsy mampiasa ny saiko etoko. Ny tena atahorako mantsy dia le fahambaraka antsika raha sanatria totongana tampoka eo ty harena be antsika ty. Ngambany dia reto fianakaviana kaiky reto ihany ny hanondro molotra antsika menakavy eto. Tokony mihetsiketsika ianao Filipo ka. Mihevera izay tokony atao marina e. Raha misy fanondrona anie ty taratasy fampitandremana ty ka ho voaraoka ianao e. Tena mila dinihana mihitsy tokoa izy tiako. Mba ho fanafody aretina andao kely aloha ohatra ny tena nandraiky narary mihitsy izany lohako izany ko. Le andraso aloha jereko raha mbola misy le ravi-maitso kely le hoe tanehana, dia andraso arotsaka anaty rano mangotraka fa efa misy eo ambony fatanao. Tena mampalahelo mihitsy Rose Filipo a. Vao fitaka mihitsy zareo ireny. Tokony tsy mitsahatra mitondra mbavaka anazy tsika mba ahafantarany marina izany hoe sitrapon'Andriamanitra izany. Ry zareo anefa tenenina fa ohatrany hoe tsy fitiavana azy ny tenenana azy indraindray e. Izay aloha ilay manahirana e. Zareo koa aloha tena makatobe an'ilay tangalamena mihitsy e. Raha mba fantatrareo mantsy fa
Misy farany zavatra rehetra Ka za mihitsy anie ny devoly amin'ny voalohany mody hoe manolotra zavatra ho anao fa tonga amin'ilay fiteny hoe domboka tapany mba andoherany ny devoly tsy manome zavatra maimaimpony izany tsy maintsy misy tambony foana ka ohatran'ny reko mihitsy anie hoe ohatran'ny misy zavatra tsy mampilamina andravalilahy mihitsy aho fa mbola tsy haiko aloha hoe inona le izy anjarantsika mitoro filazantsara fa ny tompo no manova izany koa ngena mboarany soratra masina hoe tsy hain'ny olombelo izany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra indraindray tena mampalahelo mihitsy ny mahita le olona voafatotra ireny fomban-drazana samihafa ireny sady samy manana ny fomba mihitsy ny tanàna rehetra mbola betsaka mihitsy no mbola atao anaty azy ny eto amin'ity Madagasikara antsika ity noho izany dia tokony mbola ezaka hitoron'ny filazantsara mihitsy tsika ka misy nena dia toriana filazantsara aza tsy mandray fa iny ty malasa sainanao ty safa ty taratasy voadongo ty any mampiasa sainana eto fa taratasy taiza zany avany ambony avany ty hoe ho voaroaka hony fa voaroaka hoany ka ioko tena kivy mihitsy ahy atao daholo izay tadiavy le tangalamena rehetrarehetra sorona rehetrarehetra tsy izy efa vitako mbola zao indray ny mahazo hitako ny hevitra safa misy olona izay any tena afaka mahita no avinao amin'ny alalan'ny fijerena ny tanana fijerena tanana ie mandeha makany amin'ny fotsiny ianao dia velarinao eo anatrehany io tananao io dia efa fantany sahady hoe zao ny mahasoa anao tena matotra ve zany tena matotra izany za ve hanorovoana ny safa tena ohatran'izany mihitsy zao ny ilaina fa tena azo antoka ve aloha zany azo antoka ho azany sady tsy mamitaka izany ay ka leo ary to dia hoany mihitsy ary rehefa mirafy hoentiko any ianao raha mazotoka sady tonga dia fantany daholo ny vahaolana rehetra hitondrananao ay sy dia efa misaotra meloha tsisy fisaorana le sofa mandrosonareo mianadamu zany ie dia inona hono zany no vaovao anareo netiko aty aminao izy dadato fa tena manana olana mihitsy izy amin'izao ay olana raha ty amin'ny dadato rapanoela indray aloha dia tsy misy zavatra zay tsy hainy fantatry dadato rapanoela daholo ny zavatra rehetra tena marina mihitsy izany za zao vao mijery ny endrika fotsiny olana rakasa ny olanao io ary tena zany mihitsy mitady voaroaka amin'ny asa ianao zay mihitsy le izy dadato rapanoela ane ty sao de tsy fantatrao njanandray zany marina dre ka zao ary noho izy ao hoe ny tananao jereko ny avisa ny havanana sa izy roa mihitsy ny tanana avika ao jereko iny ary zao ny olana le vadinao ao an-trano ao mihitsy ny tena olana fa maninona le vadiko ao an-trano ao ka zao voalohany aloha manana nada io vadinao io ary io anadahany vadinao io mitsara velatsy satria mody tonga tao aminareo izy apitra fivavahana hafa dia fivavahana vaovao marina zany marina mihitsy zany ka dia ilay vadinao koa miratsy kombakomba aminy
ary io ny saka manafy koa Zany ve? mahatonga ny fampitena ary mahatonga ny fitotonganana eo amin'ny fiainanareo mianakavy zany. De inona zany no tokony atao raha tadatoa? Zao rehefa tonga any an-trano ianao aza miteny aminy mihitsy aloha fa jereo zay zavatra rehetra ataony, fa rehefa tonga ao an-trano ianao mantsiny de tonga izy zao de ikarakara sakafo ary mody tsy mahita anao izy amin'io fa isan'andro izy anefany tonga de mitsena anao, fa androany izy mody variana fa izy mianadahy zanakao no ampirisiany mody resaka aminao. De ny tokony atao de zao ambarina ny vitanao ary tena tsy maintsy miala amin'io vadinao io ianao raha te aomby amin'izay zavatra ataonao ankehitriny. Aisy, raha io vehivavy koa ny olana sy manakatsakany eto ambony tany eto aleo arina de soloina vaovao indray Za mbola etsy sefa sady zany efa miandranao fotsiny. Tady ety zany amboarina koa ny tanandroky. Tsy maninona raha zay mampety azy. Zay zany de mahazo mandeha ianareo fa ny vola 500,000 fotsiny ihany no homenao de zay. Manaraka indray raha mbola makaty de mitombo kely. Tsy olana zany rehefa mahasoa iny ary de misaora betsaka raha tadatoa. Tsisy fisaorana. Bonjour dad. Salamo, aram-bailo. Otry fa inona koa ty mahazo? Raha koa ty mahasirena ny dady ty. Nga marary? Fa iza renareo? Ao an-dakozia ao izy mahandro sakafo. Fa maninona izy no nitsinitsena taty Ohatry ny sahirana be izy mahandro alelaokeo. Alolo de ho mihitsy Raha totriny hafahafa dady Hita foatry ny hafahafa be sady adotry ny sorisorena be zany tsy hoe maninona. Mety voapetraka tany amin'ny asany tany angambany. Ndao inony. Ay ve ianao efa tonga za saika andeha tsenanao tany fa tsy afaka nilozana mihitsy ny le loka tato. Mba iary Fa mba ahoana ary zay indray de tezitra vao mba tsy nitsenaina kely tany. Nanahoana ny asa? Mikorotana andra manalina ato. Ary eo aloha amboarina kely ny vozona akanjo. Jereo ane Miala tery ianao vehivavy ratsy saina sady ratsy toetra. Ohatry fa ino ty mahazo anao ry Filipo ratsy saina sy ratsy toetra ahoana? Leo mipotika amin'ny fiainako noho iza noho ianao daholo Filipo mieritrereta kely ianao vao miteny noho izaho ahoana manimba ny fiainanao. Ianao ve tsy nahay ny asa tany amin'ny asanao tany de lazainao fa za no manimba ny fiainanao? Za tsy mila resaka be anao tsony arôzy reny ny etanao de lasa ianao. Asa tsipitsipy ohatr'izao ny etako tsy azoko mihitsy ty mahazo anao ty. Mitady Kay fa maninona manao an'izany? Zany ary tatazo. Vonjeo ay Dad! Tena tsy haiko mihitsy izay mahazo an'io dadanareo io. Fa maninona iny ataony dada an'izany? Afinareo dahy ty. Ianao lasa ianao. Tsy mila nao miditra n'ity varavaran'ity tsony Oka aloha Filipo fa maninona zay 20 taona zay ve Ary dada, tsy azoko mihitsy Fina mampikrizy anareo de ohatry mivadika hafahafa tampoka zany nareo. Tsisy idiran'lahy zany alao kosa ny ankizy an-tany efa lehibe lereo lasa ho hainao mandeha any. Ina ary mahazo an'le rangahy ty. Lasa mandeha. Nina
Mijanona fa aiza mandeha izany kamana. Da anakola raha andeha any tsisy idiranareo da zany lasinareo makany any efitranareo any ianao lasy ianao mandeha zanaraka neny inona tsy te handeha makay zary a tsy azoko mihitsy izay mahazo an'le rangahy io dia ho aiza ho any amin'ny tata saonina ve sa andeha ho any amin'ny riavitra inona ary tsy ampy ary ve sorona natao sa nisy ny tantara vala maty tany amin'ny tany nefa izany tsy naninona akory mandeha aloha izany dia hita eo ndraiky jerendrina ki Jessica izy menada ohatry ny malimaly kendrika izany izy ohatry ny mampalahelo kely izany evindrikoa natsikaritra manina moa raha atonina izy ndao aloha mba atonitsika sindry kely izy Kanto dia hoana marina hono ataontsika ity zao neny izao ino roasin'ny dada dia sady manahirana koa nge dada lasa kizitombelona mamilava alina be vao miditra ny trano ka tsy haiko tena mila mpamohy fo mihitsy zao zava-mitranga izao mamenatra olona tsy izany mihitsy sady raha eritreretina dia ohatrany tsy mandaitra ihany ka le fombafomba ataon'ny dada ireny raha izany jery ara ny tokantranontsika ity mikorotana be ary aok'izay aloha ry resaka fa iny izy roa vavy manahoana reo menada manahoana fa anareo tazanay avy lavitra ohatry ny hoe malimaly kendrika izany fa misy inona jerefo kanto mitomany mihitsy fa manana olana ve nareo mety ditsika mivovoka angamba ny masina aiza koa zao ve dia pozin'olona ditsika ny vovoka inona azy nay hanampiana anareo aza misalasala fa izay ny namanareo foana ry izy menada manana olana kizay olana taiza koa sandraindry magina fa iza mitantaratara eo ranga avelao izy rse iteny mitenena kanto tsy izany angeky fa efa hoe mangina ho kay zao reto Jesoa nefa niteny hoe mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra etany fa izao nanome anareo fitsarana tsy fantatray hoe inona ny olana mahazo anareo fa vavaka ho anareo izay fa izao tadidio hoe Jesosy rery ihany no vahaolana amin'izao olana mahazo anareo izao mijaly be kizay mangina kikanto inona ny tena mampijaly indri asika be dadanay dia neninay koa ny roany andray mampalahelo akinareo izany ndao rangatsika andeha ody fa tsy manala baraka satria tokony tsy resahana amin'ny zareo kory izao izany zao ve nareo menada vao miditry ny trano ka tsy misy ka efa tady hanomboka ny hitaty mbola niresaka tamin'ny namanay izay namana any ambony noho ny aty an-trano dada ho fa maninona ho dada lasa masika be mandreraka ny zanaka manadala ny vady manahirana sao dia dada kosara aloha ny tena manahirany aza be fa malino elahy sady zay ve tsy mba mahazo liberté mihitsy atao trano mangina ao le zalahy ty mihitsy ny tena maditra ato finona zao dada ny sakafo tsisy aho hoe aiza nahita hoanina nitato ary lasa mibanky any daholo vola mibanky daholo zany reny riariavantsika rehetra tato an-trano reny reny playstation sy reny bekako reny lasa ny any daholo ny entana rehetra sy ny tomobily ty
trano ty zany tsy lasany? Dia ahoana izany ry dada? Lasa antra kely izany tsika, dia lasa daholo koa izany ny télé sy ny sisy ireny. Efa hoe lasany ko hatramin'ny ordinateur, zay lafo vidy rehetrarehetra tato dia lasany daholo e. Zay rangaha tsy manaiky zay tsy tia angataka izany zay. Dia aninona nefa lahy? Andana miverina miasa dia mandray vola dada. Hitao avy. Mangina ho aho, mandreraka tsy. Dia izany ry izy mivady ny problemanay. Dia ahoana moa izany ny tokantranonao? Ianao izany dia tsy mieritreritra ny andeha hody mihitsy. Ndry kokiry mino. Efa hita izao fandroan'ilay olona ko mbola hody any ahoana indray. Sady izay nge izao vao henoko ny resahan'ny olona teny an-tsena teny hoe lasa mahantra be mihitsy noho izy aho hoe tsy manan-kanina hohanina hoy izy telo mianaka. Ny fananana rehetra nga efa namidy daholo. Maty ale zanako kely maro. Tokony mody mihitsy ianao ry bavy a. Tsy sitrapon'Andriamanitra nge mandao tokantrano ohatr'izao e. Fa efa tsy zakanareo tsiny koa ave zany e. Tsy hoe mandroaka anao izay a, fa izao ny tenin'Andriamanitra hoe izay natambatr'Andriamanitra tsy isarahan'olombelona. Ka nareo ne tsy manasaraka aminy fa izy mihitsy ny nandroaka e. Alao areto lomba hitampifipify eto fa hitady asa any e. Zao no izy ry bavy a. Ny olonareo a nandahan Jesosy Kristy nareo. Ary nampanjaka ny Satana kosa ka zao ny hafarany e. Aiza ry izay nampanjaka ny Satana teo e. Sady izay ne mba mivavaka ihany indraindray e. Ka ny fanaovanareo andreny sampy, ny sorona isan-karazany ataonareo reny e. Ny sorona angery bavy efa vitan'i Jesosy Kristy e. Ka aiza ary ny ahalalana an'izany fa hoe izay ny fomba fanaon'ny olona rehetra, izay ny nahatafitan'ireo ray aman-dreny rehetra mifanesy teo aloha dia narahana fotsiny. Izao ny izy raha noatra. Andriamanitra minitsy mijery tamin'ny andro tsy fahalalana, fa ankehitriny kosa izy manodidina olona rehetra hibebaka e. Dia inona nefa ny bebahako e? Izany eo atsy nitsoaka tao an-trano fa ny Roasy ny Filipo e. Fotoana mety izao e, aza dia miaro tena sy manamary tena fotsiny, fa ny bebahanao ne izao reny nanaovanao ny tsy fanao reny, ny fanompoantsampy, ny fandehanana tany amin'ny mpanao fankatovana. Jereo tsara ry bavy le Deutéronome atoko 12:10 a. Za ve mahita an'izany e. Aleo ary aloha jerentsika mihitsy e, porofona aminao hoe misy an'izany ato anaty baiboly. Andao nefa vakintsika e. Vakivo zanga moa dia nampiasa loatra n'ilay baiboly tao an-trano tao e. Tsy hitako kory izao hoe aiza ho aiza misy an'izany. Ao ary fa jerentsika e. Deutéronome toko 12 teny 10 io ary vakio e. Aiza hoe aoka tsy hisy eo aminao izay mampandeha ny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo, na mpanao fankatovana, na mpanandro, na mpanao sikidy, na mpanana ody. Ay ve milaza an'izany mihitsy ato amin'ny baiboly e. Averiko fa dia resaka ny olona fotsiny anie izany e. Dia jereo tsara ny tohan'io, fa avetavetana eo amin'ny maso Jehovah ny fanaovana azy izany. Poa, zava-doza. Dia inona izany reto ny ataoko a? Mibeba e. Atoloran'i Jesosy Kristy ny fiainanao ry bavy a. Jesosy irery ihany ny tena fiainany, ary izy irery ihany koa ny tena rena. Sady izay tahinany dia voatamandrakizay e. Izany nambaran'ny soratra masina. Jesosy irery? Izany mihitsy akia. Mila manolotra ny fiainanao an'i Jesoa ianao,
mila mibebaka aloha dia avy eo manolo tena. Dia araka ilay teneniko teo manko, eny tenin'Andriamanitra moa ilay izy hoe izay tahinao Jehovah dia vao tamandrakizay. Tsy misy anarana aty ambany masoandro azahoana famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Tena tapa-kevitra reto. Hanolotra ny fiainako an'i Jesosy afa raha izao fahitako anareo izao tena manana fiadanana nareo. Izay aloha ny fahasambaranay e. Tsy voatery hoe manana harena be toy inona nefa afaka manana fiadanana e. Fa rehefa Jesosy Kristy ny ao anatinao dia manana fiadanana foana ianao ninninona mety harenao na kely io na be io. Fa hainao miaina amin'iny rehefa Jesosy ny ao anatinao. Marina k'izany Romino. Tarety mihitsy ahy anaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ahy. Dia izao kisa sisany farantsika ry kanto. Ie, tsika taloha ilay nanana tômôbila, nitsiriritiny ankizy rehefa any am-pianarana, goûté ngeda be sady tsara be foana. Ndry aiza ary izao neny nitsipina fako ve lesiny ataontsika sela. Sady tadidin-driva izy reo vavy ilay nefa jerendria nge zao izy reo vavy. Sambatra rery zareo manana ray aman-dreny mifankatia, manana ankohonana milamina ao anaty fiadanana. Inona ary ny tsy ambaratelon'ny zareo ireo? Zareo aloha tena mpivavaka e. Mety izany ngambany mahatonga ny fiainan-jareo mandeha tsara ohatran'ireny. Mety izany ngamba mampatonga ny fiainan-jareo milamina tsara, miadana. Tena mitsirihitra ny fiainan-jareo mihitsy kiza. Ay, nafinaritra kosa ankizy dra tsika ilay fivorintsika androany iny Ela be kiny tsy hita intsony kanto sy ranto ry Patricia. Teno aky, tena efa ela mihitsy tsy nahita an'izy menada. Ary mba aiza ro izao izy ireo. Ny farenantsika farany izao ilay nanana olana be iny ry zareo. Dia avy eo tena tsy hita intsony mihitsy. Na ny ankizy rehetrarehetra anie tena manontany anazy daholo e. Hita kiko. Ndao kio entina mbavaka izy ireo aloha. Ary andao andeha amin'izay ary. Ndao ary. Way. Fa tsy kanto ve kizy itsakaiky ny fako itsy. Ye, ranto koa io akaikiny io. Andray, zao ve sisany hafaran'ny zareo anankiroa. Kanto itsy misy ambina manga ana io Ana le mifono sachet anankiray io Inona io? Ka ny lave manga taolana be iny dia nenay zao jereo mofo tsara be. Doky atoneny zareo tiana mampalahelo Dre, zao sisany hafaran'izy menada. Doky atonina ry zareo. Mila famonjena izy. Sana tsy famonjena ara-nofo ihany nefa fa famonjena ara-panahy koa. Dia mila mpahafantarina anazy konko hoe tsy mila miankina ny fiainana ety an-tany fa mila miankina amin'Andriamanitra foana. Kanto, ranto, manahoana nareo? Fa tsy Jessica sy Patricia very kanto. Manahoana nareo? Manahoana nareo menada? Fa inona ny ataonareo aty akaiky ny fako aty Eno dia izao ve ny hafaranareo izy menada? Tena ontsa mihitsy ny foko mahita anareo eto Atao ahoana fa izay ilay fiainana Tena mampalahelo anay nareo izy menada. Zao ny lahatra sy anjaranay. Izay ankereto izay efa 3 andro ny tsy sakafo
Sao dia mba misy mofo aloha no hoaninay? Eny mamy, sao dia mba misy sakafo azo hohanina aloha? Reto ary reto misy mofo hohaninareo da. Misaotra betsaka reto ah. Fa zaho ary izy menadà. Hitanareo iny mofo hohaninareo iny. Mahavoky anareo fotsiny aloha iny androany. Fa raha pitsinareo dia honoana ihany, honoana foana. Fa zaho misy mofo tena mofo velona izay afaka zarainay aminareo. Raha mihinana an'izany nareo a, sady tsy honoana mihitsy nareo. Tsy ohatran'iny mofo hohaninareo iny. Ha? Aiza mofo zany? Jesosy Kristy a, izy ilay mofo velona nidina avy tany an-danitra izay afaka hanome anareo an'ilay tena fiainana e. Izao a, anio a, ekeo Jesoa tompo sy mpamonjy ny fiainanareo manokana. Hameno banga izay ao anatin'ny fonareo sy izay tsy anananareo rehetra izy. Mbola mety voavonjy ve izay izao? Ie, raha manaiky an'i Jesosy Kristy a, ary mino koa ianareo dia mbola ho voavonjy. Izy anefa ny teny hoe tsy avy miantso ny marina fa ny mpanota mba hibebaka e. Mbola vonana indray anareo izy. Hay, tena efa nitady anao mihitsy ary Filipo, hitako teto ihany ianao. Vahoana? Misy olana nga? Tsy olana ilay izy fa vahaolana. Ay, ka inona hono izany vahaolana ka? Izao ny izy ry Filipo a, aleo ajanona ny fiarahantsika. Ha? Vienao ve adaly? Izany ve vahaolana? Filipo a, fantako fa lalana mitondra ny fahafatesana ny zorako hatramin'izay. Fa ankehitriny kosa efa mifanena tamin'i Jesoa dia tarika ao amin'ny lalan'ny fahamarinana izy ankehitriny. Ha? Nifanena tamin'i Jesoa? Jesoa irery ihany ny vahaolana ary Filipo a. Efa reko foana izany e. Saingy tsisy ilako azy eo amin'ny fiainako. Izao no izy ry Filipo a. Efa nandehananao daholo, na ny ampanjaka, izany hoe ny tangalamena, ny mpahay karatra, ny mpijery amin'ny alalan'ny tanana, fa moa nisy navonjy anao izy ireny. Ny toaka moa hifikiranao, ny vehivavy mangony fotsiny, fa vao maika mitarika anao any amin'ny fahaverezana daholo izany rehetrarehetra izany. Jesoa irery ihany Filipo a, izy irery ihany no any mpamonjy. Lazaiko anao fa tsy maty antoka ny fanena taminy. Jesoa irery ihany? Efa reko tokoa aloha izany e. Efa nandray ny fitorinana nataon'ny valako mikasika an'izany. Saingy izaho mbola manamafo. Ankehitriny tsapako fa marina ny teninao. Amin'izay adalàna sy ditra rehetrarehetra izay e. Natolotra ho anareo teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe Jesoa Irery Ihany. Reto avy ireo hanomehana ny tantara. Ny miaramila fahamarinana ny Edoara Miranjatovo, Zoloniaina Rakotarvelo, Dina Nicole Raharso, Andrianina Rakotarvelo, Diana Santa Rakotarvelo, Fanantenana, Nirina, Nianja, Ravaka, ary miaramila no finidin'i Kristy tahiry Andriamanantena.